novoasan'ny razanabary voangilalao Joséphine tantara nampitondray ny lohateny hoe noho ny herin'ny fitiavana. Ireto avy ireo anomeaina ny tantara: Liva sy Oly miaraka amin'ny Sinaizy, Faly, Rakoto, Eric, Jean-Jacques. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjaro Liva no nanatotosa. Aiza izany sery nambinina? Zaka, mademoiselle Lentso. Izay ihany manahoana aloha se? Manahoana ianao? Manahoana nareo loara? Ka salama. Izay ny zosika ho any MC mihitsy ny atondrianay. Ay, ko inona ny olana fandao ary? Sady za io nge avy niasa mihitsy dia andeha ody zao e. Ka nefa raha tsy hotsiny efa hitanay ety andro se fa izay koa ne ohatrany somary maimaka kely ihany ka sao dia fa hoana e? Ka tsy zany se atao mariazy amin'ny sabotsy amin'ny sabotsy zao Ioby any Asambavy. Ay, le anabaviny se miasa an'iny zany? Dia anainga rapitso daholo zay azo se. Ay, ka vaovao tsara kosa nge zany. Ka dia mahavita soary rery se. Andy fa isika sao dia mba afaka hiaraka aminay ihany aloha indrisa Zaka. Amin'ity asako rotoroto be sy ny patron sarotony be ty ve dia fantatry se ihany. Zay indray sery nambinina. Ka marina zany ko. Efa fantatry ihany aloha fa saingy ny alanenina ihany amin'ny teny sao mba dia tena tsy misy hevitra se. Tena tsy azo ialana mihitsy marina, tsy afaka aloha. Eny ariko. Sady izay ho any ihany dia mieritreritra hoe mbola mba andamindamy mazavatra kely ihany aloha tapabolana eo angamba vao mety ho tafaverina ne. Ko tsy ireo zany izy ko. Ka andro to maromaro zany. Aka konze lavalava kely mihitsy aloha ka tena tsy maintsy ko. Eny ary, dia mirary soa avy tana soamantsara n'izany rehetrarehetra zany ranga dia mivavaka ao anareo koa. Zay ngamba no azoko lazainy. Dia misaotra betsaka raha seko. Misaotra e. Tsy misy fisaorana fa dia samo tsara mandroso tsara miverina daholo nareo e. Lasa daholo zany nareo namako. Ary irisara koa anga mbola tsy tonga ka? Hatramin'izao e, mbola tsy tonga. Eny ara se aloha zay andeha aloha fa hiatsena kely ihany mantsy zay io soko. Ay, ka ndoary dia veloma daholo ary. Eny ary veloma dia mampamangeny amin'ny Stella any e. Eny se a. Mampalahelo ako inona manao inka. Fa maninona andriziko. Bonaika be. Ka izy aloha dia bandy tsotra e. Izay koa ny tena tsy afoizako azy. Tena olo marina le ry iny tsy mifanentana mihitsy izy sy Stella e. Fa hoana kosa ary. Stella sy mpampitipitika be fetsiketsehana be. Zay kosa aloha e. Sady maresaka ny be namana. Nambenina be tsy miteny sady bonaika. Mipetrapetraka e. Oreny tsoa. Ka izay mihitsy ilay toetra ilaina mifameno amin'ny olon-droa ne. Ka raha tsy mifameno fa vao maika mifandratra. Fa nahoana e. Ary ndity koa ary sao dia mba tarany nambininy. Angaha koa raha miteny izany dia hoe tara. Asako. To mahatsikaritra fihetsika hafahafa ihany mantsy indraindray rehefa mifanatitavina tolay teo iny zao ko. Fihetsika inona e. Ny fandiniky azy manginana dia tsy samy bandrina loatra aza. Ohatry ny hitako ery. Hita taratra eny amin'ny endrika eny ihany ny ao anatin'ny fo mantsy. Ity zaka ity koa tena ataoko. Ary aza mantosa fa tsy maintsy azoko foana e. Masoso tamin'ny mihitsy tony. Kay, Jenitso ty raha nongo marary jereo fa votosa mihitsy ny samy. Ka ataovy ihany ary. Fa ny tena loza nge dia heveriny fa miaraka sika fa tsy fantany hoe mpianada e. Hatramin'izao ve? Hatramin'izao ko. Tsy mahalala izy hoe zanak'olo mpiravavy iray taposika ianao. Za koa moa tsy nilaza e. Dadatora Jonary Velorainareo indray heveriny fa patron-dry. Dadinareo ketroka be raha teo moko. Zany hoe heveriny fa mpanampin-dry dada zany ao an-trano. Zay mihitsy mifeveriny azy. Mampiomehy akoho zany. Zany ko. Tsy mahagaga fa isaky ny mahita akoho izy ene na reny sedra miaraka makany aminay ireny nareo dia izy ilay miandro eo am-bavahady eo ivelany eo foana e. Na izy mahita manasa lamba na mikarakara voninkazo eo an-jaridaina sy manondraka na sendra hoe metsiny. Ka
indriko iny hoe tsotsotra fitafy foana dia izayko nga mitsara ny azoko sa ho teneniko azy ny marina aleo zany ianao aloha zao ihany ka atao inona koa nefa ho fatany mandarana iny ihany koa zany izy koa tsy efa atao raha atsoatso hoe raha tsy diso isy Stella ay ve ka efa miresadresaka tamiko izay mihitsy izy ka ianareo sisy zao no tena mitovitovy toetra rehefa midoniako izanyko zany ve ka tsy mety ifameno zany eny samy mipetrapetraka tsy be teny satratrokena tia mivavaka sy mandefindefitra zany any ka tsara miaraka izy daholo ve zany toetra famaritana zany sambatra ihany aloha tany tiany lala mananjanaka andry sady vavitokany aza tokafana loatra fa sao de manahirana ry zaka ka za koa sambatra nahana-kozinina andry eto akaiketo ny rentso iobo zao any sambava de miasa any sy mipetraka any rolan sy mivady amanjana ndray any tolo ara lavitra any de nenay koa izao any an-dafy ka isika daretra iza zany mety maty ny hira inona andray ary andao malaky aloha fa mbola bebe ihany ange reto lisitry ny zavatra hovidiny ndraikyandao ary ny volany amin'ny ladaholy tandremy tsara ary mpangarom-posy sasa matahotra indry fa izaka ny ety andao mampiantso aho ny patron fa misy nary ohatra manana tsindromandry ratsy aka hafahafa be mantsy ny fihetsika ilay nitondra hafatra tamiko teoko aizako hatramy fihetsika patron tamiko tatoato any koa nge de hita hoe niova andraso aloha hoany de ho itoerangazy etoeny tena tsy naposiko ndray iny fa de inona loatra reny vitandratsiko ny de ohatr' zao foana ny mahazo ahy aizako arakaraky ny vavahako no sehon'ireo zava-doza maro isan-karazany amin'ny fiainako ohatra no kivy ihany ara izao no mitoka de ahoana inona no ataoko tsy maintsy mampilaza ny Stella ny zava-misy aloha Stella ahoana no andraisany an'izao teo-javatra zao ty raharanay efa saika atao amin'ny hoe afaka ray volana za nefa ty tsy niasa tampoka fa voaroka noho ny zavatra tsy nataoko akory indray nefa de tsisy porofo azoko omena tsy te hisazy tsony aka tsy te hisazy fanondrony indray ohatran'le nahazo atelo taona lasa iny voafonja tsy fidiny noho ny endrikendrika de naleoko nametra-pialana satria zay ny safidiny mena na ny fonja na ny fametra-pialana fantatro fa tsy rary ny zavatra natao ahy nefa anao inona eo anatrehany lehibe sy ny manam-pahaizana ny tena nefa aloha amin'izay sady mpanankarena mafy zao mahazo aho zao ka tsy maintsy mitolona mbavaka ihany aloha azaoko hery tsy maintsy zay ihany de ary misy olona atao tranato zany Stella ve Richard za ihany manahoana le izy manahoana tonga ao vilona vao zao mihitsy ka tamin'ny telo tao fa ona fa nga tsy miasa no tomody aloha be tsy miasa tsony moa zany tsy miasa tsony tsy azoko ka voaroka lesy voaroka ony fa naninona de tsy fantatro mahampomehako sy ety tsy fantatra ahoana ary mba tantaroa kely hoe enoko zany izy zany de zay zany ny zava-niseho tany letsy raha azoko tsara ny fandehany nanaovan'ny patron sy ireo namany sinema fotsiny zany nambinina
Tratrany fandrika lery. Ka na ny fitantarany aza hita fa tsy mitombona mihitsy ny zavatra nanendrikendrehana azy. Saingy tsy fantatr'ireo fa tsy sahamaly izy dia noararotiny. Ngamba misy zavatra tsy hitiavany zareo hijanona ny asa hotsonka. Le patron koa moa mpanao afera be. Saingy mbola tsy fantatry lery koa moa zany. Tena kivy alesy ry Richard. Lalina indray zany nahazo anareo zany ko. Tsy maintsy resaka amin'ny Stella ihany aloha lesy zany. Antso aza raha pitsona hoe raha afaka pitsoany angambany. Fa ny fahavoazana aloha zany dia tsy maintsy hitoy satria fantatro loatra ny toetra ny Stella fa tsy hanambady izay mpanitsy anazy izy. Eo fantany daholo koa ny marina momba ny ranambinina. Izy mantsy mihevitra fa ngetroka sady manam-pahaizana ity nambininy ity. Ohatrany hoe taranako ambony toa azy ihany koa. Sy raha izao ny fandehany mety isy sanjila ihany lesy ala ry Richard. Hitongilana any amin'ny lany vitana. Mety any amin'ny lany izay mety hodihan'ny fony Stella fa efa niriny lahatry ny ela ka vadika tampiko ny tantara. Stella? Fa makao izy izany. Ay ve Richard? Manahoana Stella? Manahoana fa tonga oviana? Afako malika. Ay ve? Fa hono aloha. Andeha ho aiza aloha izy zany? Andeha hamonjy ny fotoana nay sy nambiny eny Mahamasina iny rehefa mirava avy ny asa izy. Ka ngamba efa irava mihitsy izy zao. Ay ve tsy fantatra hoe? Ny inona Richard? Ka nambinina ngeka tsy miasa tsony. Inona? Eno tsy miasa tsony izy, efa hotely andro zay. Fa naninona? Voaroka. Voaroka? Fa naninona ny voaroka? Asa. Aiza moa Stella nafantarako izay voakasina ataony tany ampiasana tany. Raha tsy misy antony lehibe ve anroaka azy fotsiny patron. Patron? Fa tsy dadatoany ve io Ka inona kosa raha no antony androany dadatoany azy ka? Sy inona? Be dia be tokoa aloha ny zavatra tsy fantatra hoe. Zavatra tsy fantatro momba n'inona Richard ty koa? Nefa ho ato tsy maintsy ho fantatro ihany na ho ela na hoaingana. Fa ahoana mihitsy ka tsy dadatoany nambininy zany any fa patron fotsiny. Ahoana? Zay chauffeur izy no sady irakiraka. Service patron zany no ataony. Azonao tsara ve zany? Ahoana tsara hoe Richard? Andraso mihitsy aloha hipetraka dia aza vao amiko tsara Ka zao. Tsy misy roam-pihavanana mihitsy amin'ny zareo na dia kely aza. Zany? Ka tsinitsiny nambinina nge raha maro sandratany. Zany ve? Lehilahy mpanan-karembe, aferista be sady mpanao kolokolo kaikilay io lehibe andry zareo io. Andre diako. Ka nahoana no niantsony azy hoe raha dadatoy Asa aloha tsy fantatro angamba mety hoe fanajany azy fotsiny na tegeste lery. Amin'izay mantsy tara midoro ny sipa rehetra. Za zao dia tena nihevitra mihitsy hatramin'izay fa hoe dadatoany io. Zany dia taizany ao izy sady miasao sy isan'ny mpandova azy satria efa kambotiray. Sy fa ina koa nefa ny mampimehanao amin'izany Ka hay ve zany no nantenainao raha azoko tsara zany natonga anao isafidy azy. Raha samy mitovy fitiavana taminy hoe izay roalahy satria ny bandy tamin'ireny koa mbola tsy alihany. Fa nahoana kosa ary ianao no tsy mba nitantara tamiko an'izany hatramin'izay Ka aiza moa no anapozako an'izany atoko feo fantatrony ilay zavatra ka amin'ny fianakaviany zao dia mbola tsisy fantatra fa tsy le iray keliny iny. Raha zanakoto le hoe nanao concession ferme be any andrefana any tsy azy fa mbola an'olona koa ne piasa koa izy no. Maninona? Tsy misy valaka amin'ny ambinina ihany Zany hoe? Piasa mpikarakara ny fiompiany raha zanakoto. Toy izy mivady mihitsy angambany raha tsy diso mamahana sy mampandro kisoa. Manadio ny trano kisoa sy ny sisy Zany ve? Eny tompoko romady mizely Stella. Tena tsy fantatro. Zany ho any marina. Fa inona no natonga anao eritreritra n'izany rehetra zany aloha
Sa zany ny teny nambinina taminao hoe zanak'olona mpanana izy? Izy aloha tsy nilazana tamiko hoe inona na inona fa za fotsiny ny tonga dia nieritreritra ny zaniko. Ay, amin'ilay endrika ivelany sy fihetsika ivelany fotsiny eo. Izay na tonga anao mitsipaka ny fitiavako mantsy tany aloha tany, any e? Iny ianao koa izany foana. Eny e, ka tsy adiniko mihitsy aloha ilay izy. Soa aloha fa nalady tonga avy tany amin'ny torne hanazava ny sainao. Raha ianao aza ny mahita ny reniny sy ireo zandriny any ambanivohitra any e. Angamba dia mety angoraka indray azy ianao. Fa ahoana? Ka ohatra ny anahirana ihany ny teny aminao hoe fa maninona ianao koa ohatra ny 4000 fetra ho aho. Inona? Sady feno parasiko sodolo ny tongotr'ireo zaza ireo. Andriamanitra. Izany ho ny trano bogo. Mbola misy 5 mizandriny any. Matoa mitafy ireo dia noho ny volany alefa ny nambinina avy aty. Ny karamandrazana koto moa lany amin'ny sakafo fotsiny. Tsy mahateny ianao a. Za miara-mipetraka amin'ny sy miray trano amin'ny ao no mahafantatra ny tantarany rehetra sy ny momba azy. Raha tsy mahatoko moa ianao dia hoentiko any ambanivohitra zareo mihitsy. Fa hono dia ahoana ity raharahanareo hoe atao afaka ray volana? Za aloha tsy afaka nambady somera mihitsy e. Ray izay. Ka inotra zany ny raharaha mandra-pahitany asa? Asa? Ho hita eo. Dia andeha hoany amin'izany ianao monjy ny fotoana anareo sa? Andeha hiverina. Ianao ihany io aloha e, izay ataonao. Ka aleo aho andeha hody ry sara. Ka terina sa? Aleo aho hody rery andinika aloha e. Sy tampotampoka be amiko izao zavatra izao. Eny ary e. Miantso anao ihany aho e. Zay ara fa veloma sy tela e. Veloma ianao. Fa ihany ary Stella e. Tsy efa ho adiny iray ve izay no nahatongavako sy nindrasako azy teto? Tsy ho tonga tsony kosa angamba nisy ka. Andraso hiatsona indray aloha. Tena mamono telefona izy. Aleo andeha hody angamba ny tsara e. Jeren'ireo tolotrasa ao anaty gazety sao dia mba misy sahazany tena ihany any. Tena tsy nino aho raha tsy ny masoko ronona hita. Sy ny sofinao ronona andre? Ino ny reniny dia reniny zandriny. Reniny fianakaviany e? Tsy mampino. Nefa raha ny fihetsiky nambinina sy ny paoziny eto ivelany jerena dia tena hoe ka ianao koa ny tonga dia miantoratoraka amin'ny azo tsy fantatra akory. Tsy mba mamotopototra vao mijabaka. Matiny hoe bogosy lery. Ny bandiko inge izao tsy tena hoe ratsy. Sa hoanao Stella? Andraso mba hodokafana fa za midoka teny. Chef de chantier, zay ny grady ny bandy. Tsy maintsy miverina afaka tapabolana. Ka ahoana ny hevitrao? Andeha resaka amin'ny nambinina momba ny raharahanareo ao emotra sa? Ianao ve adaly? Ataoko ahoana ny fanambady olona ohatran'ny reniny ny fianakaviany? Tsy lazain'ireo havako sy ireo namako fa lasa adala? Dia dada sy neniko ve aminao dia anaiky ny anambadiako olona ohatran'izany? Ka iza ny mahalala fenao nefa nanome toky azoko? Ny toky azo ravana rehefa misy ny tsy fanarahany e. Moramora ery izany fandraisanao azy izany e. Izany no iziko. Hita hoe fititsy lalipaka mihitsy. Soa ihany azako. Nisika sarotra be ny nanongotra azy raha lasa lalina loatra. Nefa izy izao efa manantena mafy ianao raha araky ny firesany. Dia eo izy sy ny fanantenany pokaty fa raha izy Stella indray tsy mijanona mibandy ohatr'izany. Za koa inge izao ka namany vao fitaka e. Ka nanantena zanak'alaiba sy mpandova be e. Tsy izay vola sy arenany nen'ireo ray aman-dreniko aza tsy laniko fa mba hoe olona mitovitovy sarangy. Ka zay zany ny zava-misy io. Dia inona zany no ataonao zao? Ka tsy maintsy mitsotra aminy aho fa vitatrao ny aminay. Sery fiainany. Fa vadika aloha ny tafy. Ahoana?
rehefa tena tapa-kevitra ny aly aminy ary ianao dia mba asio eritreritra kely indray moa momba antsika zay aloha mba angatahako angamba kosa efa mba niandry elany sy nandefitra any ho hita eo re zany Richard zay aloha fa aleo andeha tsy te hifanena amina ambininy ety mbola tsy te resaka aminy aloha zao andao ary tena tsy hita mihitsy Stella antsony izy mamono telefona jerena any an-tranony ray tsy ao lava le farany teo aza dia nahazo afatra tamin'ireo mpanampiny zareo hoe tsy tokony ho any an-tranony intsony aloha atoato fa hoe tsy ao foana hono izy misy zavatra ataony manahirana azy zavatra inona ary zany dia mitambadratsy zany ty fahorinako ny asana foy Stella koa ty tsy hita tsoniko misy olona zany Stella za ihany mandroso manao ny ianao fa taiza foana ho ahy ianao mitady izay mahasoa ka naninona ary ianao no tsy tonga tamin'le fotoana ny fanaovantsika kosa nitady anao tany an-trano foana ange za voaraiko ny afatra fa tsara zany rehefa voarainao ny afatra misy resaka kely tiako atao aminao ry nambinina resaka inona elako tsy indrindra aloha alohan'ny tenenako azy fa resaka inona nefa zany Stella ianao koa to hafahafako resaka momba antsika mialatsiny ary nambinina tsy afaka tanteraka ny fanambadiantsika indray re ahy inona tsara hoe Stella marinina ve ianao tsy afaka ny anambady anao indray aho fa inona ny antony noho izaho tsy miasa ve nga fantatrao ny vaovao zany io ihany fa za mihitsy ny tena tsy voniny Stella raha mbola zaza tsy ampy taona ianao dia tsy nomeko tsiny fa teny efa vehivavy lehibe matotra ny fanaiko tamiko ange zany tsy misakana ny tsy fahavononana mihitsy ry nambinina tsy vonona indray de zay fa tena kilalao taminao fotsiny zany re mififankatiavantsika sy fiarahantsika hatramin'izay ireny fa napahakevitra ny anoro-tokantrano sy ny sisa sy ny sisa tsy kilalao fa fahadisoa-kevitra toy ny fahadisoa-kevitra rehetra dia miveron-dalana no fahendrena soa aza fa mbola tsy nisy dingana ninina vitako Stella sao dia verinao fahadala ary aty misy antony nahatonga anao niova hevitra tampoko ohatr'izao tonga dia tsory amiko mihitsy rehefa fa inona no antony tianao hotsoroko aminao tsy hanambady indray dia zay sady mbola hanohy ny fianarako any ampitan-dranomasina koa dia zao ianao vao milaza n'izany amiko raha ivolana alohana nanaovana ny raharahantsika raha mbola nitsotra tamiko fa mbola hanohy ny fianarana ianao nge azontsika namboarina zany ohatra hoe natao aloha ny soratra dia aveo anao afaka mandeha tonga avany ianao dia ataony mariazy inona mampime anao amin'izany ka nga tsy mety zany ny fiainarana nge azo atao foana mandra-pahafaty na efa manambady azy azo atao foana zany fa ity lehilahy ty ve tsy mahazo resaka mihitsy sa hony tsy hanambady tsy te hanambady anao ianao nambinina io tsy te anao tsony za Stella mazava mazava matoa tsy miteny tena tsy napoziko ry Stella na izaho koa azako tsy hainao rery ingeny tsy nanapo fa ela ny resaka mbola maika zaranao aza mbola tonga mitsotra sy milaza n'izany eto anatrehanao fa raha vehivavy hafahafa na tena ratsy tonga dia tany dia tsy hita fitiavana inge tsy hifanereny Stella inona tena niova be ianao eny izay filazanao azy fa ny zavatra rehetra mety miova daholo ry nambinina na ny olombelona aza fa tena ny tianao tamin'ny foko rehetra nge mirary ianao ahita vady sahazanao izay fa aleo andeha veloma ianao
Veloma raha izay ny fantatrao fa mety ka nanahoana ny resakareo sy nambinina? Vita ka. Ay, Vitatro ny momba anay. Mivadika amin'ny pejy. dia tsy nitabataba ve lery? Fantatrao ihany ny toetra ny lambinako. Enao ahita azy hitabataba sy ho tezitra be izany ninona. Eny e, somary taitra fotsiny izy, tsy napoziny. Tena tia kosa lery raha izany. Ohatray, ary inandray ny mahalasa ny sainao e. Mangoraka azy indray nga ianao ty? Fanambadiana tsiraikitra tsy atao maharatsy fihavanana. Zay aloha e. Ka ho anay ihany ary rehefa napahakevitra Richard e. Angataka affectation an'ny Tomasina ka. Tsy zay ve nefa tenerana antsika e? Ay, dia hany no ataony raharaha rehefa hany e. Sa hoana? Ny havan'ny dadakongy hany daholo tsimina e. Vita ho azy zany ko. Faly mihitsy izy raha maheno an'izany. Ka andao ary aloha haka an'ireo papianareo tsika e? Ndao ary. Amin'ny herintaona ohatran'izao ny ampitan-dranomasina raha sitrapon'ny tompo. Andao tia ny lalany e? Ndao ary. Stella sy Richard ve? Tena tsy naposiko. Tsy mahita akory zareo fa mifampisakambokambona be. Ay ve ka nisy an'izao e. Dia hatramin'ny oviana nefa. Zao zany no antony nandravany Stella any aminay. Ka fa mazava amiko. Richard zany ny tena sakaiza manoto sa Stella mihitsy ny ohatran'ny tia milalao fitiavana e. Mifindrafindra ohatran'ny lolo. Tena tsy azo itokisana ny olona raha ohatran'izao ka tsy azo inoteniko. Mahay miova soratra ohatran'ny tanalahy. Tena mahay mihatsara velatsy e. Dia izay koa zany no antony tsy nidindry sara tao hatrany tato atoko. Any amin'ny Stella izy. Eny e, tsy maninona rehefa izay ny fantany fa hoe aso ny fiainany. Izany ho adalako. Ohatran'ny hoe manina olo tsy manina. Dia ataoko ao anatin'ny sisy eo amin'ny fiainako izao ka. Ny tenako nge lehilahy sady mianko-po amin'Andriamanitrako. Tsy netiko moa nge matota fasaraka angam'izay e. Alora nga ny fitadiavana asa no ilofosana aloha fa be dia be ireo adidy mbola miandry amin'ireo zandriko any ambanivohitra ka. Zay mihitsy no atao e. Tena marina ny tenin'ny Stella fa tokony hiala tsy hipetraka atao amin'ny ambinina intsony sy haka ny entako ato ka. Anio sabotsy zao no misy fotoana dia aleo aloha alamindamiko daholo reto e. Misy fiara mikilako zao no velany eo zany. Izy ary zao andraso hoe jerena. Izaka. Ahoana ity Richard? Manao ary zaka. Ary taiza foana no to tsy hitahita mihitsy. Ka nga hita lesy tany savatany foana dia vao tonga ho maly e. Ay ve. Ahoana? Ao angana ambin'izay sa ny asa? Tsy eo izy fa lasa nivoaka any ka. Voaingana ve? Efa nikeo marainako. Ary tsy niasa izy zany sa naka andro tsy asana ka? Dia tsy fantatro mihitsy aloha ny amin'izay e. Zao e, aleo fa manaraka izay mandalo aty ary. Eny ary. Salut lesy. Eny ary, mandra-peona daholo e. Tsy tia resaka betsaka momba ny nambinina sy ny asany a. Sady be tanora koa anaty fiara miaraka amin'ny zaka ka tsy tiako. Sady tsy mbola fotoana ny koa zao e. Ho fantany miandalana eny any. Sy ary andao aloha lahy Richard mampiripirina eto anaingana fa tsy tia fanehatra amin'ny nambinina fanondrony eto a. Hafa le fijeriny aty eo zay. Asa
mahafantatra zavatra ve sa androany indray aho ty voatafaverina ty amin'ny ambina sady mba hanatitra reto voandarana kely reto ry ary tomity be no trano mbola any am-piangonana kosa angambako fa nahiniko alady arivariva mihitsy anefa natongavina nefa mba hoe ahatratra azy ato kanjo lasa lodondomina ihany tena tsisy olona mihitsy ka lasa loha to misy tovolahy azoko anontaniany ry zanaky ny tompotrano angambako azafady keo lese dia ahoana tsara hoe ry zaka zany lazaiko andry zany ho ary entsoa ny findratrano ny nambinina nangatatsodrano tamin'ilay raha matotompotrano fa atao hoe misy zavatra mahasairana azy anga izy zany inona ny mahasahirana azy sany raharahan'izy sy Stella angamba dia za ve ny alany tamin'ny tranony tsy fantatro re rentsoa tsy niala tamin'ny trano fotsiny izy fa atao hoe niala tamin'ny asany ihany koa ane hony niala tamin'ny asany fa naninona hono aiza moa no lalako an'izany ilay bandina nytaniko koa raha tao tsy mahalala kosa be ny findraiza hono tsy fantany koa fa ilay nenitoa ny mahalala mamanesy no io nefa atao tsy ao fa atao lasany ambositry ndraiko ka tsy tonga ondra tsy afaka 3 andro eo nga izy hono nametrahany nambinina afatra izy mantsy ny tena tompotrano misy antony lehibe mahatony nambinina niala tamin'ny asany za koa aza mba miteny izany nefa hoana iza koa no mahita raha nasainy Stella niala tao izy dia nampidiriny ao amin'ny orinasa misy ao amindray ny ohatra fantatro ihany Stella matimatim-boninahitra asa zay tokoa anga zao no izy andraso fa andalovako eny amin'ny toeram-piasan'ny taloha teny dia hijerijeny eny amin'ny orinasa indray ny Stella ihany koa avy eo fa maninona nefa raha manatona Stella avy hatrany dia manontany azy asa ho hitako eo ihany ary Richard koa tsy eo efa hoe niala daholo izy roa lahy ay ve asa na ny saratoerana na mbola miray trano any zay koa ny tsy fantatro eny ary ndeha ody aloha so misy azy eo ny any an-trano ka ndao ara dia mandra-piona ty izany ilay trano raha araky ny adresy nomen'ny tompotrano ndray tsy aratsina trano zany fa maninona raha mipetraka amin'ny trano toy izao ndaso fa donina fa atao mivony varavarankely izany atray tsy ao indray anga manso nizay enika nambinina zaka fa maninona izy marary angase to lasa mahibe tsy marary akory fa aza matahotra fa maninona fotsiny ary jereo angety isy tena zaika tsy fantatro fa misy inony tsisy nininona ho zao hitany sy mivavaka zao re orinambinina fa inona no antony alany se tamin'ilay trano se taloha ary aloha sahirana amin'ny ofatrano ary se sahirana amin'ny ofatrano fa maninona angamo tsy sesirisara no sasaka miaraka mandoa amin'izany ka za rery sisa fa izy efa lasa niala taloha kokoa ay ve ka na izany aza manana antonasa tokony hahafahana manefa an'izany anesy ka za nge tsy miasa tsony zao ry se inona zany tsy miasa fa maninona fa ngatsy hoe ny findrasy somera zao ry se ary zaka somera eno tsy azoko orinambinina voaroka ary se ny tena marina ohatran'izay zay ny antony nahavoaroka ary se ry zaka fa ahoana ara no antony nanekeny se zavatra tsy nataony se ohatr' izany kosa ka sarotra be ny manome profo ry se ry zaka ahoana no sarotra
zavatra azo arahana tsotro zao ne zany ry Nambininy, hita fa tsy rariny fa nendrikendrehana rano fotsiny. Ka iady amin'ny mpanan-karena ve se zaka? Ka raha-panana izy de maninona? Misy lalàna mifeny zavatra rehetra fa tsy fanjakan'ny baloha akory ange ry Nambinina neto e. Tsy ho voatapo-mason'ny volany daholo akory ny olona mpanao lalàna rehetra. Ary za mahalala olona azo itokisana sy vonona ijoro amin'ny fahamarinana raha ilainy zany e. Tsy te hifandahatra sy korotana amin'ny siaka. Aleo mandefitra rangaha. O ry Nambinina, mandra-pahoviana, mandra-pahafaty. Ka Andriamanitra tsy andriny ny hafa ry andriko foana fa zaka. Hafa ny fitsaran'ny lanitra ary hafa ny fitsaran'ny tany ry Nambinina. Ny aloha de rekodeko de mbola eto tany ihany ny problemako rehetra. Ny any akoatra manaraka ihany iny. Raha za aloha ny teo amin'ny toeran'se tena marina fa tsy mba nanaiky ataon'olona taingim-bozina toy izany mihitsy ahy. Miala tsiny amin'ny fitenena aloha, haiko tsara manao azy. Olombelona manana ny zoako ary Nambinina. Tsy de mahasoa zany ry tsy mahasoa ny mamaly ratsy ny ratsy. Zay mangina nge volamena ry sery zaka e. O ry Nambinina, tsy maninona nalazainy se varahana aza e. Zavatra tsy azo leferina zany. Ito zao fa velam-pahandrika efa voamana tsara petraka ny velarino anse. De fantany se fa tsy sahanohatra azy koa satria norahonany amin'ny fonja. De mba ahoana koa izy tela amin'izany ka? Manaiky izany koa izany izy. Tsy mba nanampy sy niaro anseva izy. Zao no ilana ny fifanohanana sy ifampiarezana eo amin'ny mpifankatia se azony se zany. Raha ny tokony izy aza, tokony ampidiry ny asa ao amin'ny orinasa andrainy mihitsy aloha se. Ka tsy izay sy tela ange tsy miaraka tsony. Inona? Fa tsy miaraka itsony ahoana akory Nambinina, saraka zay. Fa naninona e? No ise tsy miasa tsony fa somera, zay? Tsy de hoe zany loatra ka. Fa ahoana re, ahoana? No heveriny fa dadatoako raha maro sandratana patroko. Amin'le fomba fiantsoko azy hoe dadato. No heveriny fa taizany toaso hoe ho mpandova be amin'ny herinany. De zay ny nakivy azy araka ny resaka henoko aloha zany sy ny zavatra fantatro. Tena vehivavy tsy vanina zany ry Nambinina. Ka zany ko. De miala tsiny amin'ny sesy amin'io baiboly anolohany se io aloha raha manozona. Kala tsy misy ilana azy fa matombola sy matomboninahitra, tsy fahakataranaka. Ary tsara ny sarahanareo fa samy hafa be ohatriny atsimo sy avaratra nareo sizy ka mifandratra. Eny fa zany koa nge fa inona indray e? Mbola hitady fialan-tsiny sy hiaro azy ihany angase? Vao hitako voalohany iny sipiny de efa tsy azo asoko e. Saingy tsy za moa miaraka aminy fa ise ka ise azy efa jambako. Eny fa ny tena tsy tia anse akory izy fa voninahitra sy aja ny tadiaviny ry Nambinina. Raha olona tena tiry se tsy manao an'izany azo. Eny marina aloha zany satria tonga hatrany ambany vohitra inge izy ry se nijeren'le fianakaviana ireony izy. De nanadiady amin'izay tsy mitonona anarana. Ary de hitan'ny olona hoe tena kivy tsy ravina be zany izy nahita ny fantran'ireo avako tany ireo e. Misaringo bordamba sy mamanako soa. Jereo azo zany izy ko. Se koa ange diso e. Fa ahoana ka? Tsy nampahalala azy hatramin'ny voalohany hoe zao ny tena zava-misy sy momba rehetra. Tsetsetsetre. Raha iza moa ry se ny mahita ny fomba firesany eto ivelany foana ange de hoe olona tsotra. Izay ilay fitsarana olona eto ivelany foana e. Na ratsy na tsara. Mahamitaka io tsy misy ohatry mifampiresaka sy mamotopototra foana ho alohan'ny gidragidra mba hisoroana ny toy izao ry Nambinina. Tsy mandatsa ny se akory satria fa zao ny fahavoazana dobole. Tsy kivy amin'izany ary se fa aza matahotra ianao ry zaka. Eny tsy kivy fa hita soritra eny amin'ny endrika se ihany ny arerahanao am-posy ao am-panahy. Mitolona mibavaka ako ary inge zava-dehibe amiko mihitsy ry zaka. Eny tsara zany aloha e. Ary ekeko saingy ataovy anatry ny sisy. De hoana ry Nambinina. Ny telefonina ny se izy sa taratasy no nalefany tamin'izy nisaraka tamin'ny se zany zoka. Izy tenany mihitsy aloha ny tonga taty amiko e. De ahoana ny teniny? Tsy vonona ny anambadin'ireo izy fa hoe voan'ny fahadisoa-kevitra. Satria kilalao le hoe anambady fahadisoa-kevitra tokoko nanantena voninahitrako. Zay angano tia noteneniny. Eny sady hoe mbola andeha no fianarana any am-pita alohany izy. De efa lasana izy zany zao. Vao afaka maly ary izy natao fisehoanako. Sady ve? Vetivety kosa de nahita solonse izy ko. Ka olona fantany any nge. Sady efa namany taloha moa zany. Sady fantatsika akory e. Fa izy zany ry Nambinina. Risara. I Risara miara mipetraka amin'ny se iny ve? E.
kaikaikai ay tena sakaiza manody tena miseho amin'izao no tena maharatsy saina azy tena mariny ratsy sainy zany ka tsy hoe sakaiza manody izy se fa izy angamba no anjarany amin'ny atsonsia fa mety efa tia azy efa ela be ry sara fa tsy misy fisehoana atao tampotampoka be ohatr' zany teny izany no misy ka ny rivany atonga avy ny stely atao amiko le nitoro-teny fisarana de hitako niaraka aloha zareo fampisakambokambona be tsy nahita akory izy tamin'ny fotoana iny nytanseazo zany nisy teny efa nifanarahana taorina ambinina ry sara koa niaraka tamin'ny stela le tany ambanivohitra izy raha teo moa no mahita ny any zany de tadidiny neny tsara ny endriny zay arako mazava be ohatry ny masoandro miposaka avy any atsinanana zany fa iry sara nge mbola hitako tao an-tranonareo tamin'ny asa botserin'izao tamin'ny seren'ny tany reny isetso tao ka nakanetana izy tamin'ika fa talohan'io azy ange mbola natoro tao foana izy de ekense ve zany ka inona moa no tokony andrafisako azy amin'izany ka sady trano irahanay manofiko ataoko ahoana ny fandroaka azy ry zaka tsy niady tamin'ny mihitsy ary mody tsy mahalala akory ny zava-misy tena tsara fosy ary fovolamena tokoa anga zao fonseho zao fa raha izano atao an'izany tena nisy fampitady fa tsy ataoko vita mora foana mino ahy se fa iry sara nanaratsy an'se sy nilaza zavatra be dehibe tamin'ny stela matoy izy nitondra azy tany fa raha tena tia an'se koa izy stela tsy nataony sakana teo amin'ny fiarahanareo zany zava-misy rehetra zany ry nambinina ka zay matsingeo ahy zanyko fity tsy fanereny ry se fa rehefa tsy anjara de leo hipetraka any izy de isy hevitra za koa ngamba diso lalana amin'ny maha olombelona aloha misy any ny alahelo eo amin'ny fisarahana aloha na izany na tsy zany azy satria se tena tiako ary tena nity ka tsy tiako no sady tsy fanaoko no lalao fitiavana fa Andriamanitra ange de fitiavana ry zaka ka ho laloviko ary very se Andriamanitra ka eny ary ise no manana an'izany fotom-pisainana zany aloha satria ise miorina amin'ny fivavahana fa ny olona tsy voatery tsy azo se anaraka an'izany ko eny fa tsy azo terena anaraka an'izany ny olona ekeko ange zany safidy daholo tokoa ny fiainana saingy tsara ihany kosa aloha ny mahalala fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainan'olombelona io resaka fitiavana io ry se manomboka eo ambivady io ny ankohonana ny fianakaviana ny mpiarabelona ary fototry ny famonjena doktrinina lehibe ao anaty baiboly io ry se lehibe indrindra zay eny ry nambinina ka za zao aloha nilazany se an'izany de tia halala misimisy koa sy liana ihany fa misy betsaka an'izao mona aminay na sorena mandre an'izany na tezitra mihitsy azy miome sy ny sisako ka zany tsy azo anomezatsiny azy zany ry zaka fa inona koa moa no atsoky raha izao zavatra rehetrarehetra zao no dradradradrainy amin'ny ena manjero ren'olona ka manambara momba ny fitiavana nga ratsy ny teo izy seka eny tsy ratsy ny mankahala no ratsy zay voalaza ny sezay mihitsy eny fa aleo aloha avadika ara-mipejy ity misy voandarana kely ny tokanse aloha de misaotra betsaka ry se olo tokoa aloha vita soma tsara zany ny mariazy-nio be vita tsara fa de isaorana n'Andriamanitra zany ry se de mivavaka ho azy sy mirary toka trano sambatra ho azy enganeka ho lambana kotokoa ka aina ny fetra ry se saotra ny sery nambinina ho ampitaiko any aminy tsodrano vahoana ry se manino ny se raha mipetraka any amiko oko zao ihany seka fa inona ny olana hidata sineny ve tsy maninona amin'izany aniry zareo izy aza nge manontany vovo momba ny se foana ry nambininy sa matahotra n'io voahelingelona ve sy amin'ilay mivavaka aza matahotra fa vonona ny anaja tanteraka ny fiainany se manokana ane zay vao maika za faly sao de mba mety misy mahasoa koa ny ipetrahany se miaraka amiko ka ahoany tsy zany ry se fa tena te hipetraka irery mihitsy aloha zao asoko sika tsy hoe hiary hipetraka amin'ireo ray aman-dreniko anie fantatry se fa efa mitokana amin'ilay trano kely eo ambadika mifanakina amin'ny andro zareo any eny ampy toerantsika se tsara io dino ihany aloha sao de mba misy mahamety azy zany teniko zany zany ange de namandra-paha fotsiny azy ny ofatrano eto tsy na tsy maintsy alohan'ny se ny sakafo tadiavina eny efa mba misy asa tselika ataoko ihany koa ngiano any zao ka rehefa tena miasy se afaka misindra ihany raha tiany se inona moa ny fanampiana sy mahampinamana raha tsy amin'ny toejavatra toy izao ry nambinina eny marina aloha zany ry zaka fa de misaotra mialoha
fa aleo aloha eritreritra ka eny ary de teny am'se ihany ary efa tena hoe tapa-kevitra eny arytro fa aleo ary aloha andeha manaraka indray zany de miatsiny fa nanelingely lanseny vavaka tsisy olana ka tsy maninona zange afaka mivavaka foana rehefa aveo tiara aloha misy vola kely me conseil oko zao ry fa tsy maninona marina oko zao ty raiso nambinina tena malahelo kosa raha tsy raisiny se ty fantatro fa mila an'ity se ataovy hoe samborona de averina raha izay no andraisany se azy arako iny ary se aleo raisiko fa ohatrany hoe manao mampalahelo any se indray raha izany ornambinina kristianina ne tsy mandafanomezany reny kristianina tsy mandafanomezany izay aloha se fa veloma eny ary mandra-piona indray ary de zay sy zay ny fahavoazana nazo any nambinina reny tsoa tena mampalahelo kosa zany izanytro tsy matahotra an'andriamanitra le sitelanareo ka anazy iny fa tsy anahy mihitsy ko de ahoana zany de ahoana moa fa izy nalaiko aty amiko zay fa tsy nety izy ilay vola aza saika tsy nandrainga izy menatra kosa izy angambako to manahelo be ndrika mampangoraka ny tantarany na izako azy tsotra loatra le rindry eny tsoa ankararotany sasany foana am'ilay izy mivavaka koa ny tena andeferany aman'olona oatra zany zao zany aloha ihany fa na izany aza tafa oatra loatra kosa zany reny tsoa vitsy nefa ny tovolahy mahana toe-tsaina toy zany ary am'izao androntsika zao tena vitsy ho ary zaka ny manana toetra oatra an'izany zany marina zany tena mbola azoko de raina izy aloha ary sambatra ihany izy aza matahotra indri fa tsisy olana mamatotra azy intsony zao mety hitodidoa amin'ndry am'izay ngambisiko ka tsy androbaka olo eo ampelantanany hafa koa raha inambinina koa raha everiny fa miaraka sika senao esy azosika ampahafantarina ane fa mpianada sika oka aloha zao fa ahoany ngandry tsy te azy ndraika misy fotoana ny zavatra rehetra zaka ary aza zany foana ho any no atao resaka kay matany andriamanitra tena vototra mihitsy ny tanako raha anongo zay ny tadiavinao ka orona ambilina ao ihany ve se zay ao drse ary to manginginy ohatra andriamanitro fa maninony se inona daholo reto fanafody reto ornambilina marary ary se marary de atro noviana efa 3 andro eo zay 3 andro de tsy nahalala ny antso akory ve se fa maninony ka tsisy kredy ary se ry zaka tsisy kredy jereo angety atsemboany se niendriky se mivaloarika sady hitareraka be tsisy hevitra zao akehitriny zao ihany de manaraka azy se ho any amiko na tiany se na tsy tiany se maty rery ato ny afaran'se ty marina ry nambinina so de tsy mety ry zaka nambinina miangavy any se aza sy nadevitra betsaka itsony fa mety ezy se resena lahatra ny aso any se no anton'izany eny ary ka aizavy ny akanjo seho ataotsika atao anatin'ity sakostika reo ambony seza reo se de inona avy keo aloha ny ilainy ny fanafody aloha de tsy maintsy entina daholo ny baiboly eto ry se le baiboly ny lamba firakotra misy any amiko iny andao am'izay ary aoka aloha niditranao de isakana taksi ho atsika roana ka manao ahoana tsy mahandro mihitsy ny saiko tany ampiasana tany am'se ty efa mba azo kely ry se fa de misaotra betsaka tena misaotra marina efa mba nisy fiovana kely aloha ny endrika se zao zany ve tsy ohatran'le tamin'ny voalohany arona mbola misy 2 zao nitsindrona tsy efatra moa zay ny vita zay aloha fa tena enjana be le mitsindrona ry zaka marary be mihitsy raha miafy kely fa ny ankizy aza mahazaka ary nambinina tsy zatra koa ngambse de ina aloha mba tiany se hoanina zao ohatra mbola tsy te hinana nininina mihitsy aloha zao se fa ohatra ny tena mola malaina be
fahalainana tsy maintsy misy foana fa miezaka mihitsy se mitelona raha te ho salamaingana mba miverina ingakaingana koa ny aina. eny mety taikiraiky kely aho raha riva vao tonga ho avy eo manko entsoa fa nafarako mba handro ny sakafotsika sesy. Izay aloha fa lasa dia ataovy izay azona torimaso fa io koa ny tena zava-dehibe ry Nambinina. eny ry sery zaka. Misy olona atao trano ato e. Tsy henoko akory nahatongavanako. Manahoana mademoiselle Ntsolo? Manahoana Nambinina, natorobe ianao. Zaza nitandrina mihitsy tsy anaitranako. Ka efa mba manahoana nefa izao e? Efa tsy dia maninona loatra tsony aloha e. Sorana n'Andriamanitra lehibe. Tsara izany. Fa efa masaka sy vita malemy tsara ao ny lasopy raha ihinana ianao. Sady ve? Ary tena efa ela nge izany nahatongavanao teo raha izany e? Efa ela ihany aloha e. Ity ary aloha hoano e. Vitako matsiro tsara mihitsy izy ity. Misaotra ary tena sahirana ianaoko. Eny hiezaka hitelona ihany aloha araka ny tenin'ny zaka e. Tsy misy mahasahirana fa mahazo to dia mitombo fahasalamana ary Nambinina. Misaotra anao e. Ary aleo aloha hanao zavatra kely ao an-dakozia ao angamba. Eny ndao ary fa tsy maninona e. Tsotsotra sady tsara toetra tiala kely tika. Petrapetraka. Tena sambatra ihany aloha zaka manana azy. Ary ny tsy azoko aho hoe maninona ary ny tsy mbola manao raharahary zareo e. Toa efa ela ihany manko nahitako ny rahan'izy ireoko. Manitra zany maheno fofona lasopy manetoeto mihitsy voatra ry atoko tany ary. Zany ve? Zany ko. Tsara ihany tokoa aloha izy. Nalany bebe ihany aloha teo zaka. Mahay mahandro izy ka. Ientso. Tahaletany reny azy io. Zaho zao manjary raha maribeko. Efa masaka koa nge ny vary. Ay pe, tsara zany. Darosoy ary. Sa arosoko dia lasa asa hariva loatra e. Angandry tsy araka hinana aminay eto kosa. Aleo amin'ny manaraka ka. Andao fahateloko arindry e. Aleo andeha irery amin'izao ry zaka fa tsy maninona tsy dia mbola maizina nge ny andro e. Eny azy ko. Manareta sory Nambinina. Misaotra mademoiselle Ntsoa dia misaotra betsaka fa sahirana teto ianao e. Tsy misy fisaorana fa veloma e. Sambatra ihany sery zaka manana ninika. Izy Entso. Eno fa ahoana ry Nambinina. Tena zazavavy tsotra sady tsy mba zanaky ny mpanana le miaingitraingitra ohatran'ny Stella se. Hafa ihany aloha ny ankizy rehefa tsy zatra ny toezaina sy ny lomano tao anatin'ny vola sy ny areny. Na eo mitoetra, fomba fiteny na fomba fitafy tena hafa. Za aloha se dia efa nivoady mangina tamin'ny Andriamanitra mihitsy zao fa tsy mba hiaraka na hoe anambady an'ireny zanaky ny mpanana ireny intsony fa tena tsy mety amiko ry zany zazavavy ohatran'ireny tso zao ro mba iriko hoe namana raha sitrapon'Andriamanitra ka omeny ary se. Ka sao dia tsy mety zany vadiny se zany Tsy azoko hoe ahoana tsy mampety an'izany zaka. Satria tsy seny mandahatra araka ny toriany se tamiko fa izy Andriamanitra. Ary ny vady tsara koa izy se fanomezana avy amin'Andriamanitra. Eny fa amiko raha tsy mpanefefo izy ka. Fa izay mpanefefo eo izy dia voatery ho ratsy daholo kosa. Jamba ny vola ny mpanan-karena amin'izao andro izao ry se. Ary sarotra ho azy ny hoe hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa ao amin'izay misy ny arena inge no hitoeran'ny fontory se. Asa mety tsy dia ho marina amin'ny olona rehetra anie zany famaritany se zany. Eny angamba aloha zany fa raha eo anatin'ny arivo raha toka misy zany ka sarotra tadiavina. Ampiasao ny vavaka se, sao dia mba mora tadiavina ihany rehefa miaraka amin'ny herin'ny vavaka amin'ny antsony seko. Marina zany zaka. Aleo tsy fandahatra tsika roa lahy. Dia izay no teniny tamiko Rentsoa. Ny voady? Eno mivoady tamin'Andriamanitra izy ko.
Asa ka rehefa zay ve nitanjony sy fanapahan-keviny. Ka izy azany mbola tsy mahalala akory fanabaviko indri. Fa amin'ny andro ahafantarana fa zanaky Ranjakarivo mpanefefo dia iova ny fijeriny ary tsy ankasitraka atsony izy. Aza malady kivy ambony ihany fa tsy indriange ny mpandahatra. Nareo sizy koa to mitovitoviko. Nindray milaza fa saritadiavina nefa eo ambany masony eo. Akino amin'Andriamanitra ny fiainandry rehetra. Aleo zany indray no hampianatra andry tony nampianarany Eny engane ho tanteraka araka sitrapony. Raha anjaranareo niaraka tsy maintsy tanteraka io Rentsoa. Nefa raha izany aza amin'ny andro alalany fanabavinao aza mbola lazaina azy aloha fa Ranjakarivo mpanefefo ny raiko O Rentsoa, so de mba tsy mety ilainga sy kinafinafina lava ataontsika azy tika. So de vao maika manaratsy zavatrako, maninona nefa raha tonga de tsorona aminy. Aleo aloha andeha mijery zaka, miangavy anao Endray ariko. Tena enjana iny aretina nazo an'izay indrina ambinina ka. Raha ivolana manindrotra be izao. Enjana aloha fa tena nitolona tambavaka mafy koa ange vao tafavoaka ry Zaza mba resy ladrako. Dokotera nefa kivy. Za manjary lasa zatra miara mivavaka amin'ny semaraitsy arivo ao an-trano. Ela ny elako. Ka tsy maintsy misy valiny foana ange ny vavaka atao ry ka atao mifotokoa na ho ela na hoingana. Marina tokoa aloha zany. Zao se matanjaka afaka miasa amin'izay raha afaka herinandro eo ioko. Ka mbola iandry an'izany ve? Zaza zao saika hoe andeha asa kely ihany raha pitsiko. Fa hono aleo aloha tanjaka tsara mihitsy fa hiasa ihany se fa tsy hijanona akory. Manana faharetana kely kosa. So de hiverena an'iny eo mitsolaitra ka. Miverina aloha tsy miverina amiko tsony ny aretina iny zaka. Eo amin'ny mbola fahosana ara-batana amin'ny maha olombelona no famandranga zay no mety. Ka izay ange mbola afaka makaina tsara aloha nese. Kanefa angery se kanefa inona indray mbola ao alahary se eo sahirana be amiko se mariny mahamenatra amin'ireo ray aman-dreny ny seko. Izany indray aza aloha aza mba atao an-tsainy zany fa tsy mety. Tsy mirarahana zany akory zareo. Izy aza mamporisika hanampy ny seko. Hitan'se tsara reny tenin'ny teto reny tamin'izy nitsidika ny se reny. Eny fa na izany koa sara zaka. Entsosiny sasany azy tingy ambany zavatra be fa tia amintsika no andro tokonandrony. So de mba hanimba azy amin'ny asany tokoa aloha Orina ambinina. Aza be eritreritra na amin'inona na amin'inona ho azy izay tena hatomombana ny fahasalamana tanteraka aloha atao fa izy io ny voalohaka reny. Eny marina aloha zany se fa tsy voavaliko aloha ry zorozo ataonareo azao Andriamanitra ny hamaly soanareo de tateraha soamatsara ny raharaha toka tena anjarany anareo Ka izay tenin'ny se farany teo izay mihitsy. Raha ny raharaha iseny tsoa aloha tsy mety ho tanteraka noviana ary nambinina. Fa ahoana zaka? Satria tsy anjara araka milazainy se ary tsy araka ny eritreretiny se azy koa ny zavatra rehetra. Tsy azoko. Zao aloha se voalohany aloha de mangatam-pamelana amin'ny se ny tenako fa nanafina zavatra betsaka. Tokony nambarako hatramin'ny voalohany ihany. Momba ninona zany se Momba na iseny tsoa fa ahoana tsy azoko mihitsy ange ny tiany se ambary Zao ny marina se tsy mpifankatia vady akory izay seny fa mpifankatia mpianada. Mpianada? Eno mifampitondra ohatry ny mpianada zany? Tsy tena mpianada mihitsy. Zanak'olo mpiravavy iray tampo zay. Marina ve? Eno ary hatramin'izay nge ka no hiveriko fa fampisipana mpifamofo. Diso hevitra se za aloha ny diso zay senitso tsy nanazavatra amin'ny voalohany ka hitako ange eno zay misy fihetsikareo ihany hafahafa rehefa tafahoany ohatra ka tsy mbola nahita nareo ny famihana sy ny fanoroko ohatry ny mpifankatia rehetra ako ka izay le izy sady rehefa tena nydineko tokoa eny misy tovizana be deabe ny endrikareo zany verina ambinina ohatra hoe eo amin'ny andrina sy ny maso tena mitovitovy marina zany betsaka milazana zany fa ona aloha ny ray aman-dreniny Entso zany eto ihany sa any ambany vohatra ka tena pitsirin'ny Entso mafy mangingina avy eo aorianao amin'ny lamosiko tsy lazany marina zany za nefa tsy te handainga amin'ny ambininy tsony aveto ihany ka
fa any andrefanany ka ay ve de inona ny tena asa ataonao am'leo olona ipetrahanao reo ka miasa trano sa zany hoe tena sy tiako ty sa mandaingy ty zao dirantosany enjo eto zany hoe karazany taizan'ireo olona ireo izy no ao toy ny zanaka trano ihany fa tsy toy ny mpiasa akory ay kosa indre tsara de jao tsara ara ny asa ie fa tsotra be aloha lay izy tsotra be ny olona mivady eo mihitsy le iasany ao tsotrana de olona ampanana azako tena ampanana tokoa aloha ka na mijery ny tranony fotsiny azako zany hoe le rangalo tsy mbola hitako mihitsy Ranjakarivo izay nga ny anarany izay no anarany Ranjakarivo izay le ataoko an'se hoe tsy ny mpanana rehetra nge no ratsy ngamba marina zany misy ihany ny tsotra tsy tsara fanahy ka sendrany patron tsara zany ianao tsy ohatran'ny anako fitahin'Andriamanitra zany fa maiza mamaly fity eny fa azake fa mbola hotojy ny patron tsara koa ianao ka tena manatena sy miandry an'izany mihitsy aho zao ary ianao tena mivavaka be tsy hoe mivavaka be fa mihinanao Andriamanitra de miezaka ny tiany olona sy ny anao ny mariny amin'ny fiainako zany ka afaka mianatra baiboly aminy ndrira mazoto zany ve ka maninona moa raha tianao ka tsy olana mihitsy nahoana moa ny tsy tiako fa nga zany ratsy ka rehefa misy fotoana fotsiny de teneno mialoha de ataotsika eny ary ka tsy aloha ve andeha am'izay isika sindry sao de tareto ndraiky andao ary eny ary veloma ary entso mandram-piona nambinina dia manaraka indray io ndao ary sery fiainanao na de tsy hitako aza angamba efa midobodoboka be mihitsy zay le fo kely ao zay indray tsy mahita atao afa-tsy manadala afo mihitsy ty le zakazaka ty ka fa izao aloha aza terendry andainga ohatran'ireny foana tena sy tiako mihitsy reny tsy ho fatany eny ihany ve ny marina rehefa oriny zay indrindra mantsy tsy aleo ve tonga de ampafantarina azy deny mialoha zao tsy fantatra zay vokatra zao zaka koa aza mampatahotra eo hitako ianao ihany io ka tsy misy ohatry ny tsotra ny marina zao tara lohako mino aho fa tsy aninona izy engany ka hoana raha nambinina mety am'se any lay asa tena mety ka io aloha no hita de atao marina zany na de efa saika sy tiany sy azy la resaka chauffeur service patron de iafy io ihany aloha mandrapahy eny tsisy asa ratsy moa ndiara samy konge ohatran'ny olona tsotra ihany aloha fijeriko azy hatram'izao tsara fanahy iny ka zany raha la amin'ny patronay telo mianadako ny zanany efa manambady daholo sady tsisy eto an-toerany lay faralahy zao no manao ferme be any atsimoaniko eny efa nolazainy aloha iny kosa ka andeha hoany ange ono zay raha fakapitso to manana antoka be deabe any ko izy raha ny filazany aloha tena miompy miaraka amin'ny zanany ihany izy io mihitsy ny tena antoko ny arenany fiompiana sy fambolenako ka tena tsara kosa aloha le izy tena hitako mety mihitsy sia ahoana ary nambiny tsy teo anga entso teo izy ka voalasa vao eo mihitsy ary tena tsy miasa tsony marina izy iny ka to hoe mikarakara taratasy zany asa tsy haiko hoe ifindray asa tapa-kevitra ihany ngambany fa manana diplôma izy iny zany to manana ihany izy ko ka tsy aloha tokoa hoe miova asa metimety raha izany ko inona ny janonana atao hatram'izay sa le hoe sady taizany de tsy nahafo itao ngambana zay mihitsy ka zay mihitsy tena tsy mety tapa-kevitra ny tory fite amin'ny entso mihitsy nefa nge de miretareta atao anatiko ny herin'ny fitiavana azy tsy azoko mihitsy fa maninona ary nefa ro raha ny hoe nitoetra sy ny fanahin'le zazavavy de tena laniko tanteraka mihitsy ao amin'ny ilako azy aleo aloha andeha miadana koa rehefa tonga ve ny fotoana tsy ho hita eo ihany sady mbola motopototra azy tsara koa aloha fa ohatran'izany koa nge nahavoana tamin'ny stela teo iny fa
fahafantarako hoe kozinina ny zaka aloha dia efa tena manome fitokisana tanteraka e. Fantatro fa tiana binina fa ny atony mbola tsy vakinana izany amiko ny tsy fantatro. Inona ny mbola mampisalasala azy? Sa fantany ve hoe ranjakarivo ny raiko? Raha fantany izany efa nolazainy aho. Fa inona ary? Inona koa nefa ny mamaika an'izany? Miandro fotoana ny zavatra rehetra. Ny toetra sy fihetsika asehony ahy fotsiny dia efa ampy manome fitokisana ahy hatreto aloha e. Enjo? Zaka? Ndry, ary avy aiza? Avy ranoko photocopie tatsy ahy e. Arono aho. Henoko tamina ambinina tokoa fa hoe mikarakara taratasy ndry fa hiasa ihany. Ehe. Tsy mety dada sy neny fa ratsy ny mitomemepona iandry ireny e. Marina aloha ny azoko izany kosa ve Enjo? Ka zavatra tsy ao amin'ny saiko akory izany. Na izany aza te hiasa koa ahy e. Fa ho vinona ambinina no niresaka tamin'ny alahan'izany e. Afaka malika. Dia ahoana ho izy? Voalasa vao eo Enjozy izy mikarakara taratasy ny fatao hoe isindrasa. Ndro. Fa manana diplôma ve zany izy ino izy? Eno ako. Andry. Ka naninona tsy niasa barao hatramin'izay fa niaritra tamin'ny asa ohatrany. Ndry. Zay aloha Enjo fa zany mbola mamaika kely aho zao fa mbola perinasa ne io e. Inona ambinina ny tazako teo dia efa lasa nody any avy nanatitra tomobile angamba izy inko. Ay ve. Ye, lasa aloha e. Andao ary. Mampalahelo akoho izany firesaka nambinina izany. Ary maninona moa raha iviliky kely vetivety ho any an-trano any izy e. Lalako ihany iny raha miodina aty aho. Tsy maninona fa andeha jereko any rangaha. Ohatry nambinina. Ay ve Enjo? Ye. Mansoary, mansoary. Inona ny masaka? Vao mikarakarako. Vao avy ny tsena mihitsy ange io tonga eo anao e. Ay, to mahafinaritra izany mahita lehilahy mitana laksa io izany. Zany ve? Ye. Ka mansoa ty anefitra ty ary. Ary aveza aloha izany e. Avy ranao photocopie e. Dry. Nga mbola tsy vita foana ny taratasy ka? Vita ka, zay farany. Ay. Dia aiza zany ianao zao niditra hiasa ka? Mbola tsy fantatra mihitsy fa vao ametraka fangatahana asa io e. Ay, ka dia mivavah tsara fa tsy maintsy voaray izany ko. Vao saika hiteny mihitsy aho zao hoe mba hito ambavaka mba ho raikitra soamatsara e. Aza matahotra fa tsy adiniko ka. Ay e. Fa hoana aloha e. Zanak'olom-porahavavy moa zany ianareo sy zaka. Ie. Dia iza ny zokony ka? Ny mamanao sa ny mamany? Mamany zaka ny zokony e, Tantiny Vero. Ay. Dia iza ny anaran'ny neninareo ka? Iary Lala. Fa i Tantine Lala ny fetsin'olona azy e. Dia hono misy firy moa zany nareo mipiraitam-po e? Amianadahy ihany zay ka. Za dia Jaozoko. Dia efa manambady? Miasa izy fa mbola tsy manambady. Dia mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreninao zany? Manao stazy any lavitra any izy zao ka. Tena saika lasa marina ny vavako. Any ampitan-dranomasina mianatra dokotera izy. Dia efa ela zany ny esanao tao amin'ireo olon'ireo? Ie, efa elaela ihany ka. Tena miasa baikatra ihany aho mamaly ny fanontaniana ambinina. Manoka manadiady ny momba izy. Farany aho dia teniteny foana eto ka. Dia ho kibokibony marina dia asa foana. Tao marina ihany ny teny zaka. Tsy naleo ihany lazany marina. Zao aty voafatotry ny rainga rano fotsiny. Ny mety angamba dia ny miala aloha mieritreritra ka
fa aleo angamba andery nambinina. Aizany de andeha sahady Rentsoa. Aodry. De tsy sakafo akory ve ha? Ka tsy ho alina ty. Mbola be dehibe nge raha miandray any an-trano e. Eny ariko, ndao fa de omendalana re. So de be zany. De amin'ny manaraka zany toizana ny resaka. Izay e. Ohatray azafadiko fa voadonako ny taratasinao. Ohatray tokoa. Tena miparitaka daholo marina. Aleo fa ahoriko e. Aza misangirana fa aleo ahoriko iny e. Eny ao koa sady manao zavatra e. Eny e, ka sady mamofy an'ireto ihany ange. Eny e, vo eny e, rofoka ingakaingany ty. Zay fa lasa Eny ary, mandra-peona ary Rentsoa, de manaraka andray zany. Yo. Tena mbola tsy niresaka tamiko ohatrany androany nampinina. Na fijeriny aza, tsapako fa fijery feno fitiavana be. Fantatra manaraka ny zavatra ho teneniny ahy ary tapaka ato anatiko izany fa hitory ny fitiavany ahy izy. Saingy tia izaho milomano ao anatin'ny lainga sy manafy ny zavatra be dibe aminy. Tao nanenenako indray izy izany. Fa inona ary nahazo ny Rentsoa tampotampoka teo e? Ohatra ny hafahafa be zany no fijeriko azy sady ohatra ny hoe maimaika andeha fotsiny izao. Sa tsy manam-pitiavana avy izy? Tsia. Ny fihetsiny sy ny fomba rehetra dia manambary zany. Ary tsapako ato anaty kokoa zany e. Mbola maika anao raha tokoa nga izy ka. Na asa mety misy zavatra tsy mbola vita ngamba dia tsaro ny tampoka. Ndry, ary misy taratasy iray mbola tavela angety e. Nanidina tato ambany tato dia tsy hitany. Ka na za koa aza saika tsy nahita nitera tsy sendra ny ondrikako. Naso hoe, dre, ary kopy nge izany e. Kopy any Rentsoa. Tamin'ny noteraka tao anana i Ranjakarivo Etenina Rentsoa. Zazavavy zanaka Ranjakarivo Etenina sy Rasoanantenana Harilala Leonie. Ndry, mitovy amin'ny anaran'ny patron Rentsoa ve ny anaran'ny dadany? Sa ary sao de mba rainy kosa fa tsy patron e. Tena rainy mihitsy ka. Tena eto aho vao mandinika. Rainy Rentsoa Ranjakarivo le mpanan-karembe. Raha so ateriko any mihitsy ty taratasy ty de ho hitako hoe ny marina e. Raha so vetivety fa soa fa tsy de lasa lavitra izy teo. Aleo andeha bus mihitsy aloka. Tena marina daholo ny eritreritro. Ny reny ny tratrako tao fa tsy tao Rentsoa fa hoe mbola mivoaka kely ny tsena hono. So ihany koa fa sarotra amiko aloha ny fanatrika aminy amin'izao e. De inona nefa ny tena antony anafianany Rentsoa an'izany e? Hatramin'ny zaka koa aza nge nandainga tamiko e. Niraitsika ombakomba tamin'ny anabaviny. Sa za le nanao voady hoe tsy araka amin'ny zanaky ny mpanana intsony ve? Mety ho zay ngamba ka matahotra ny hoe tsy ho tiako izy. Nefa naleo kokoa ny tsotra tamiko ny marina toy izay nge ohatra izao e. Halako ny any lagnesa ny fitako ako. Manjary tsy afaka ny atoky azy tsony amin'ny aneriana rehetra any. Mety hoe manova zavatra betsaka amin'ny fomba fijeriko izao zavatra rehetra izao. Nambinina fa afata izy aisy fato. Efa ela ihany natongavako fa ary manino izay zany marandray angato afafany e. Salama tsara ka. Zany hoe avy tany amin'ny Rentsoa ioko. Avy tany iny e, tany an-tranony e. Nanatitra taratasy adininy teo. Kopiany moa zany e. De tsy tratrako tao izy fa tantinina lala reny ny hitako sy ndresaka tamiko tao e. Ay ve. Zaka. Ahoana e. Te fanazava resaka am'se aho ahy. Ka maizay ihany koa raniry nambinina manako ambavy.
de zay ry no antony ifonako ry fa tena mialatsiny aho mariny mialatsiny mihitsy eny zange akory tsy hoe manome tsiny be an'se amin'izany fa malahelo fotsiny kosa alohany amin'ny hoe nanafenanareo tamiko sy tsy nalazana ny marina hatramin'ny voalohany tsy misy ohatran'io mitsotra ny marina nge ry sery zaka ka izao ny hery nambininy efa nytenenentsoan'izany mihitsy fa ahoana saingy izy moa nandrara mafy angina ka tsy hitako izay nataoko ny azo de hoe tsy maintsy ho fantatry se miandarany any anono izany te izay ankehitriny izany zao fantatry se zay ny marina tia anse nytsoa ary matahotra ny tsy ho tia nse izy raha fantatry se fa panefoefo ro ray aman-dreny izay nge ny antony nanaferany an'izany taoriny an'ireny tantarana Rostela reny fa tsy mitovy mihitsy kosa aloha izy Stella soko ary hatraiza nefa no azo ny anafenana an'izany amiko raha tsy maintsy hoe hiaraka izay ka iseho anatrehan'ireo ray aman-dreny aho ohatra ka anirina any asany rehetra fa tsy fantatro ka izay indrindra mantsiko toy ny mamitaka ihany izy asa de raisina loatra amin'izany lafin'izany ry se ataovy hoe noho ny fitiavany an'seny nanaovany an'izany angamba nefa za aloha manontany an'se ampahatsoana raha tsy adiso hoe manam-pitiavana azy ve se satsy ataoko fa tsikaritry se any angamba reny fihetsiko sy firesako amin'ireny nefa aleo mihitsy aloha ny vavako no anambara azy ary manam-pitiavana ny anabaviny se tokoa hatramin'izay nalalako fa mpianadana reo mialatsiny aloha fa ohatran'ny tsisy tapomaso ary tsy tokony iseno anambarako an'izany voalohany koa fa izy saingy namaly ny fanontaniany sy ampahatsorana koa zay ny tena marina de misaotra senina ambinina fa ono vonina mela azy ary ve zany seka ka tsy maintsy mamela azy aka ay saingy tsy fantatro kosa na izy fiovany ny fitiavako azy na tsy satria ohatra ny voazongozony izy zaoko asanseko raha mbola azony se le ferina ihany zao ny hery nambininy tena tia an'se mantsy entso ary efa hatramin'ny ela fantatry se tsara fa fony anareo Stella mbola nianaka aza zanadany mpiaraka aminy na fantatra tsara ny tsy ambaratelony rehetra ka inona moa tsy tantarina aty amiko sy eny azoko tsara aloha ny tiany se ambary ny toerana misy an'se sy ny fitiavany se ny anabavy kely ny se fa mbola tsy fantatra aho na iovana tsy ny arako fa izao manko raha hitany tiany lala sy dadatoranjakarivo indray aloha de mametoky an'se fa olona tsotro renitry tsy amandalitra an'se an'izany eny fa aleo etitsika mibavaka fikasana dolo ny an'olombelona fa n'Andriamanitra ny lahatra sa ahoana ry sery marina zany andao am'izay aloha atory fa ny alina koa de mitondra fisainana eny marina zany sady fo marina be fa andeha anatsimo any akazo mirotra any zay sy ny patron rapitsiko zany hoe nafaran'le zanany faralamin'nyara samy fa anatitra entana vitsivitsy any zay fa sy aloha aza mbola miteny amin'ny entsony ny resaka rehetra izay ny fanaovantsika teto raha azo atao zany eny aza matahotra se fa angina ahy de ahoana zany ry zaka fa lasa aiza hoana izy lasa ny anatsimo any izy raha samy hoa mbola tsy tonga ane hatramin'izao ka inona ny tokony ataoko rentsoa tsy misy afa-tsy ny mialatsiny ka inona amiko tezitra be zany izy ohatry ny nalahelo kely fotsiny fahitako azoko de ahoana avy ny resany tamin'ny alahy tsy nisy nanainona na inona ho aiza ve de tsy teny mihitsy izy hoe naninona no nafena tampo zany sy ny sisa zava ho azoko fantatry ndry zany ka de ataovy anatry ny sisa io didoandrio ihany no mahavoandry manko de ahoana koa ny teniny zay ihany fa tsotra ny teniko ny ahy miala tsy ny faingana raha voatonga izy de tara loatra eo ka inona koa ny tomaniny entsoa am'izany ranomaso nga mavitinina zay fa lasa aloha fa zany mbola maimaikako eny saotra nambinina tonga hialatsy ny sifona aminao aho fa tsy nety ny nataoko eny
aza mieritreritra n'izany tsony ianao fa efa namelanao ahy. Misaotra ry Nambinina fa afaka mifampididinika momba ny baiboly amiko ve ianao zao? Tsy aleo manaraka. Asa de Rovina mampilaza ny zaka ihany ahy. Zao amantsy mbola ohatran'ny teritery kely ny fotoanako. Tsy maninona ary. Ka mbola andeha mihitsy zao zaho io konge. Ay, eny ary. Aleo andeko ara zany. Eny, ndao fa manaraka e de ho hitako eo ihany. Ie, veloma ary. Veloma ary entso. Fa ity entsoty raha ve mivadika do e, ina ihany ty ranomaso lavandry ity. Tena niova mitsika ny fitsiky Nambina tamiko ry Zaka. Niova hoana ka? Tsy toy ny fomba firesany teo aloha tsony. Tsapako mihamangatsika ny fifandraisanay na mijanona miaraka amiko elaela aza tsy mampazoto azy tsony. Ka tsy hitako izay azo atao amin'izany fa miezahanao manatona azy ampahatsoana foana aloha e. Rehefa ela ve ny ela tsy todika ihany ny lohany Rentsoa. Eny e, tsy manary toky ahy e. Sady efa mivavaka mafy koa. Zay, sazo zany. Aza miova mihitsy. Tany mafy hatramin'ny farany izay efa ompora mbola tiany e. Zay a. Misaotra ny ela aloha makahery e. Eritreritra sy nandinika ngamba tsy mety ny rahana isentso e. Izy aloha tsotra ihany fa reo ray aman-dreny ahoana kozy izy raha mahita ny fantran'ireo fianakaviako izy. Akoatr'izany tia izaho tsy dia nandeha fianarana firy, sofera ihany no mba traikefananana. Zany no entina memolomambady aman-janaka. Hanaka an'izany ve raha njakarivo ray Nentso amin'ity zanany vavitokana. Sarotra be zany ke. Tsy maintsy isy foana nelanelany tsy vitsivitsaranga eo aminay dia ny zanaky ny mpanan-karena sy ny zanaky ny mantra. Antsana sarotra totofana zany dia mety isy koa ny latsany erinany ka tsy aleo ve tonga dia miataka ny fahendreny dia ny mbola tsinitsinina mba tsy nampilobava taminy hatramin'izay fa tia azy eny tena tia nefa tahoana moa. Ary isaky ny tonga eto ao ato tsy mety mahita azy foana ka mivezivezy miana-tsimano ahy sy ny patrony. Tato anatin'ny herinandro zay indroa izy no tsy natoro tato an-trano fa tafandry tany foana hono atao misy zavatra manahirana andrasamiko eo nge hany. Eny ariko lasa aloha fa mitsidika fotsiny ahy. Izay Rentsoa mandehana dia asa be eritreritra be loatsy eny izay atafidirana amin'ilay asa koa aloha atao e. Eno ahy efa mikarakara azy ahy. Tsy tafatombona mihitsy ry Rentsoko, vezivezy eo foana. Mampalaelo ahy izy nefa vokatry ny nataony ihany zoko. Inay mantsy izy mba niny teniko zaoko very fa nambola velona mafaina aloha rehefa tifo zay ty adala ho ny fitenenako na inambinina azy atao hitako miady saina ihany ko. Ay se efa tonga ato manaona ry Zaka. Salama tsara ka. Se no manaona? Tsy dia maninona akory. Zany hoe sahirakirana mikarakara lavany any Antsimandry se. Fa inona ihany zao maharevo mafy ngara samy an'izao e. Ka manitatra fambolena sy fiompiana izy ihany ko. Vao nividy tany sy zanakako be dehibe izao to misy ondrotro azy. Ay ve? Fa ono
nisy resak'izay nataony ary se a hoe ahoana ry Nambinina? nanontany ahy izy raha mazoto ny ifindra hipetraka any a zany hoe indraikitra ny fambolena sy fiompiana voany sokafany ony ka nahoana raha nomenana zay nataon'ilay zanany ihany ka? tsy vitany giaby tsony ny fefaniresaka taminy izy ko ay ve sady le toerana misy andry giaby sy ilay ferma vaovao koa aloha ohatra mbola mifanelanelana sabo any amin'ny 5 kilometatra eo dia ny mpiasa tsy afa-mizara fa vao hitady roalahy izy zao hiara-iasa amiko dia za no tompona ndraikitra sy anara-maso an'ireo fa zaho ny tena olona tokisana zany dia ahoana ny eritreritra sy amin'izany ka? saika hoe keko ihany ny fangatahany sansiko tsy hitako izay ambara fa miankina amin'izay safidy ponse ihany io e rehefa izay no mampazoto ny ve eny e efa io mihitsy koa ngamba ny asa mety hoe mety amiko sy mahaso azy satria efa mahazatra ny amenakava ry seny mimpo sy mamboly efa voasoratra ho tatsamandrak'izay mihitsy aho zany ny tena mariny Ry Nambinina ahoana no hitenena sy an'izany ka toa tsy manambina mihitsy le asa eto amin'ny vilona ry se fa mila hitako loza foana olona mivavaka ve se dia minomino an'izany tsy hoe mino fa ny zavatra ny seho sy nisy hatramin'izao no hitako dia zay any afaka manao fiompiana ho amanokana tsy misakana raha teo izy araka ny tenany raha ohatra hoe tiako zany eny ary dia mitsodrano ny se rehefa izay ny fanapa-kevitra seko hitany se efa maso ny fiainany se ve mo eny ka zay ry se ny hitako fa mety dia ona ro viny zany se ny saika ifindranika ka satria hoe amin'ny terinandro ty mihitsy raha ohatra hoe tiany zaoko tampotampoka be ny izy zany tampotampoka be fa na izany na zany aloha ny trano efa vonona koa anyka efa misy trano mitsangana koa any efa misy trano efitra eo amin'le tany vidiany sady tena be velarana le toerana sady mahafinaritra ihany koa aloha any tsara zany se eny ary fa mba misy hovatanina ihany koa aoriny edresy tongava ry se rehefa tena malalaka ahoana tsara ve ry zaka izany ko ifindra-petraka any akazo miritra hoe Nambinina eno a rovina amin'ny terinandro ty araka filazany aloha to tsy ho tatiko zany tsy ahita azy tsony sy saraka lavitra azy zany ry zaka mariny inona ary natao hoe ianareo mbola tsy miaraka akory fa tiako izy ary izy koa ty ahy tsapako sy fantatro ane zany eny marina aloha fa tiandry izy mihitsy no teny zany taniko raha nanontany azy fa norarahany aho tsy teny zany amindri aloha tanao zany haiko izy mba manafina zava-marina amiko ka raha tena ty ahy izy inona ary ny androsirana ahy isaky ny tonga eto ahy mahita fomba ilana foana izy asa sy raha ny fahalalako azy aloha dia tsy tapa-kevitry niaraka aminao indray izy rentso satria naninona satria ve za zanaka mpanefoefo fa izy zanak'olo mahatra lazao azy fotsiny fa tsy toy ny toe-tsainy sy telany toe-tsaika akory ary tsy izay fananany ihany no itiavako azy fantatro tsara ankeny momba azy rehetra eny nefa efa izay ny eritreriny ka atao hoana ary tsy aleo ve miezaka manadino azy raha izay no azo atao zaka andray hiady hatramin'ny farany noho ny herin'ny fitiavany efa lalipaka loatra ny ka tsy mety hongotana intsony ilay fitiavako azy ato anatiko ary mino fa toy zany fitiavako azy zany koa ny fitiavanahy handeha ody aloha fa andalo eo raha afaka pitsy raha pitsy matsy mbola manao testa andrasako eto an-tranonareo eto izy na alina azy izy ho tonga eto mila fampiresaka zay eny arako veloma zaka zay velomaki dia mahereza mahonena mihitsy nijereneny tsony nefa tsy hisy azoko atao amin'izao toe-javatra izao mihitsy eny tsy hisy afa-tsy ny fifampiresahana izy roa amin'ny fotony sy mifampitsotra fotsiny amin'izay marina ao am-pondro zay ihany no amanany olana ankampo toy izay dia tena laza tokoa Nambinina tsy nety miova tamin'ny heviny mihitsy izy
misy azy entsoa tonga eo rahampitso indrindra raha maheno an'izany aleo izy andeha fefizay angamba no lahatra rehefa ela ny ela dininy entso foana izy de karakara sakafo aloha fa maizina sady tia ny andro eny ambinina sy ny fiarany azo zay tsy efa ny ajasa-dalana any fa maninona ary azany ohatran'ny hafahafa be to ohatran'ny malaheloelo ohatran'ny mahatsiaro any antsondray azy zany ko sady to tsy mahafoy any zaka koa telo taona ny rahana lany fampiriry tsy nahafoy ahy izy ary mitondra ohatran'ny rahalany mihitsy be de be ny zavatra hitako taminy ary tsy mbola nahita namana oatra azy aloha entso to miambana atao bokokoa zany fahatserovana azy zany ndrisy tsy mba afaka nilaza mivantana taminy akory fa tia azy taona fefizay ngamba ny lahatra ezaka anadino azy ny ela raha teo fanadinoana ndry ary ohatrany misy zavatra diniko zany sady zava-dehibe angamba ny baiboly tena diniko any ny baiboliko mahagaga naiza tany nalehako mbola tsy nanadino an'iny mihitsy tavelo mba hanondanao le izy dia ahoana inona ny hevitra aleo fa iverenako amin'ny manaraka iny ka fa tsara ihany aloha ny atsoko any zaka zany tiana ambinina ve fa naninno sa misy zavatra tiano fa entso ie za ihany avy namaky namana marary tany any hôpitaly zay ay nisy maromaro de nasaiko nalan'ny fiara tetsy efa fantatsy ny eny zany ary fa aizy nambinina angamba mbola tsy tonga ka nambinina tsy etsitsony fanakaizy to tsy eo daholo tokoa ny entany efa lasa ny akazo minitra tsoa lasa oviana vo io arivo io tsy efa tongany ary izy zay marina ve eno veloma ondry tara loatra zany tsia tsy nanao veloma akory ve fa naninne ka naizaza ny tampotampoka be tamiko nandana ndrentsoa fa tena hoana loatra rery nambinina de zay ve ny fantatrao faneny tena iny ambininy ty miantso lay allo fa ahoana se ina no dino se ay baiboly izy zany nambinina ve omeo any telefona aloha aingana ry zaka iny eta ty allo nambinina entso ie za ihany fa nahoana ry nambinina lasa ve anao de tsy nanao veloma akory tsy nisy fotoana ny fampiresahantsika akory ve fa inona ny ratsy ny fanaovany inona moa ny ratsy ny fanaovantsika fa tampotampoka be fotsiny nandehanako zay fotsiny sisa ny vary teninao fa inona ny antony tena andehananao findrany ono antositra ny tavako ve satria tavana zanaka mpanankarena ny tavako satria fona zanaka mpanankarena ny foko ka tsy azonao tiavina de naleonao ny nina mony ny afo taom-ponao sy ny nampangina ny feon'ny fonao ka ny fantsirana no hitanao fa mety am'izany entsoa tsy isy telary nambinina zay no natao vaoatsainao tsara hitanao fa sy fantatrao tsara nga manotetrako sy ny fiainako hatram'izay fa raha ilaika kely na fenikely na nomezanao tsiny ahy foana hatram'izao sy anaovanao sorona ny fitiavantsika de tsy maninona
satria ianao olombelona tsy mba manam-pahazoana mihitsy fa olona tanteraka Intsoa zange tsy manome tsiny ianao eny efa inona ny dikan'izao ataonao zao nahoana ianao ny nantosotra raha tsy nanome tsiny ahy nahoana ny tsy sanylaza zay tena marina tao-ponao amiko ianao fa aminao maso dia mbola misy zava-dehibe manan-danja bebe kokoa noho ny fitiavana dia ny vola sy ny ere zany Intsoa andraso fa mbola hiverina dia hiresaka tsara tsika teny ray mbava fotsiny avy aminao dia ilaiko ronambinina ary fantatrao ny zavatra tiako hoena hivoaka amin'ny fantana ny vavanao tia avy enao sady tsy lazao ny marina tianao ary Intsoa ary tianao efatra amin'ny ely zay dia efa hampiarina ambinina ary misaotra anao milaza an'izany amiko miandry anao ary raha mbola hiverina ianao aza matahotra ianao fa hiverina tsy ela Intsoa ahoana ary nambinina misaotra anao nanokatra ny masoko jamby fa ahoana ary nambinina ary maninona ary zany fa ahoana tao jambina tamiko teo koa ny masoko fa misy nambinina fa misy inona tao zara roa ny tetezana nambinina fa ahoana zao iza no izy amin'ireo lalana roa reo ory nambinina izy Andriamanitra nambinina fa misy inona Intsoa asa fa tsy mamaly tsony izy aleo ty havanantiany aloha no arahany tsy tena antsana be ty tsy voahito tsony fra vonjy nambinina tsia fa misy inona Intsoa accidenté ny fiaranambininy accidenté ho ahy izy ry zaka Andriamanitra aiza omba izy tsy fantatro reko misy ke ny feon'ny atsoniteo sy ny feon'ny fiaraninjera be zao aloha Intsoa aza taitaitra aloha ndry fa andraso aloha antany vaovao ahy tena maty nambinina ry zaka oka aloha zay Intsoa tena mingavy anao mihitsy aloha hoe mbola tsy hita kory ange izy ka na ny fijery an'izao fiarahamotsamotsana be zao fe aza ve dia mbola anantena fahavelomana ihany sika kely aloha ny fanantenako tena kely mihitsy ny fanantenako tsy atao hoe masony Intsoa fa tsisy mihitsy tsisy olona ho velona amin'izao aloha zao tsy maintsy efa torotoro koa ny vatany ndra hita eo indrisy ry nambinina dia izay ve ny fetra ny sarantsika mandrakizay tsy maintsy mampisehoerim-po eo anatrehan'ny Intsoa aloha tsy za tokony hankahy azy indray no ilofika eto masony ndre Intsoa aok'izay aloha fa andao hiakatra anatananarivo sika fa antsika ny andro vaovao miantso antsika zareo raha vao hita izy fa manao izay azony atao mpitsafoka marobe reo tena mahagaga tokoa fa raha andro maninitra ve nikaroana ny vatiny nefa dia mbola tsy hita ihany fa aiza zany lohasahoana koa ty mahitsy mahavana be mahafinaritra be ty feno azo voninkazo maniry dia misy loharano madio mangatsakatsaka be koa kiorinatra ery ambany ery tsy mbola nahita natiora tsara ohatr'izao hatramin'izay nenako sady mahina ary nanirivotra iainana zafahafa ka na ny tena koaza nge to tsy mandeha tany fa ohatrany mevaeva manidina moramora fa aiza ary ary maninona eto koa tsy misy olona azo anontaninako dia inona indray zao ry tazako ery alavitra ery to tanàna mamirapiratra tsisy ohatr'izany fa tanàna hoana koa io dia aiza ny lalana makany ty alehako midadasika be ty ve ty tohatra amin'ny farany etiko fa ireto tohatry ry ngamba ny makenika tohatra
tohatra vato fotsifotsy malalaka be tsy hita fifarana any ambony any ohatra ary toa mizara roa ny tohatra avy eto kaviako sy avy eto kavanako de iza no izy ny havanana sa ny avy la ny andro misalasala eto fa aleo ny havanana ihany ny zorako aloha ka indry ary izy io misy tovolahy mijoro eo ambony tohatra io sambasamba nahita olona hatram'izay natongavako teto amin'ity toerana fafitika tovolahy tsara tarehy sady miakanjo fotsy lava be azafady ry tovolahy iza moa ianao raha tsy mahadiso za no anjely mpiambina ny tohatra anjely fa ty an-danitra zany tonga eto amin'ny vavadiny lanitra ianao vavadiny lanitra fa maty ave sa tsy mbola androany ny fotoana mbola diso lalana ianao diso lalana tsy azoko tompoko mbola saika iroso amin'ny tohatra vanina indray ianao tsarovy fa izay heverinao fa hakavananao dia vy amin'Andriamanitra raha mijoro manatrika azy ianao izay mahasamy hafa ny fihevitra ao sy ny fihevitr'Andriamanitra zany tokoa ve hitanao ty mizany aty an-tanako ty eny tompoko mbola misy zavatra tsy vitanao koa inona zay jereo fa milatsaka be ny lehilahy mizana avy eto ankavanako de inona ny dikan'izany ka miolanja ny fitiavana miolanja ny fitiavana aza velanao tototro ny vola sy ny arena ny fitiavana fa fitiavan'Andriamanitra fitiavana fototra fantatrao ve zany eny tompoko izao de mandeha anary ary miverena eny tompoko anatitra anao atrery ambavady ery aho tray ohatra misosa moramora fotsiny aho zany eto anilaniko mahefa ohatry ny volomborona tena mbola tsy nihainao ohatr'izao aka tonga ianao eto ny dingana farany ao raisiko ny tananao dia hiampita ianao hiverina amin'ny tany ny velona misaotra anao fa zava-dehibe zao zavatra hitako sy raiko zao ampahirezo ny olona ary indrindraindrindra mifankatiava fa ny fitiavana irery ihany no avitra ny zak'olombelona ary ho lanjainy amin'ny mizana io amin'ny andro tsarana eny tompoko mandeha anam-piadanana ary tadidio fa efa akaiky ny farany Allô eny tompoko ho avy ahy ho avy tompoko fa ahoana ondry ka fa ahoana hita onona mbiny ay de navatandry zareo ny amin'ny hopitaly Andriamanitra de aloha tsika hoe nijery azy ndao ok'izay aloha reny tsofa andao manao ianao dokotera manao nareo ianareo zany no avany eny dokotera eny tompoko vao tamin'ny 5 teo no hitany razana efa maty sahabo amin'ndraiky amin'ny 20 euro zany izy hijery azy nareo eny dokotera fa ny mahagaga de tsy misy diandrahatra mihitsy ny tena ny aty ivelany aloha tena tsisy mihitsy zany ve dokotera io ny tena nahazindana anay nijery azy teo na ny ao anatiny aza to tsisy toinina mihitsy ka fa ahoana de asa ny fonina nefa tsy midepitsony efa nijanona raiky amin'ny 20 ora araka le voalazako anareo teo io ary io izy marina io nambinina io tra izay marina de tena nandaonay tokoa ve sy nambinina
tia maty toko ve ianao ve maty tsy hitako tsony ve trare raha afako zay toko ve ny lahatra nambinina aoko zay aloha rentsoa maherezana zandriko zany fa zay no anjara tsiry zaka mahery loatra nefa fitiavako azy atanatiko tao tsy adingo dray raha azony sandaina fitiavana ny aina dray aoko zay rentsoa aoko zay hoa andosika andeha aloha noroka azy sendray tanany farany veloma ary nambinina veloma zany malala tsy foky zany tsy ho vatataopoko mandrak'izay ny fitiavako anao ohatra ny mihetsika ny volomason'ity tovolahy maty ty sa ny masoko ny mandro roa fa misy ina dokotera oay ary to nambinina finy mafy ny tanako nambinina fa hoana dokotera velona indray ve izy io fa mihiratra ny masony ry zaka hitako io dokotera velona izy velona nambinina velona ihany ve andriamanitra misaotra anao tena vakagany ty miarina le maty nambinina velona somatsara ihany ino eny velona no niriny fitiavany tena tsy mampino sera ny masoko mihitsy eny nahita zao ny nambininy tsy mampino fa ho voninahitry ny anaran'andriamanitra rery ihany zao fa ahoany inona no nitranga oka aloha fa ho tantaraiko anareo ny zavatra hitako sy nahazo vonandray ny tananao de ny fininao mafy ny tanako ary nihiratra ny masonao ka no iveriko fa mbola tanan'ilay anjely na mihana ny tanako anjely eno aika efa nampitainy tamin'ny tananao ve tantarao ery nambinina eny ary ho tantaraiko ary de enao dokotera tonga mitangorona ndala tsara dolo ny olona misy mpanao gazety koa reo aleo fa eo anatrehan'izy ireo an'io tantara ary de ampitany afatra ny farana teo ary ilay tantara nosoratany razanabary voanglalao Joséphine tantara nampitondray ny lohateny hoe noho ny herin'ny fitiavana ireo nanome aina ny tantara Livasioli niaraka tamin'ny Sinaizy Faly Rakoto Eric ary Jean-Jacques tovo razana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatotosa